Tsy mbola anatin'ny tetezamita isika raha mbola lalam-panorenana faefatra no hitondrana firenena. Hoy ambarany Julien Retoniana mpanao politika noho izany dia ilaina ny fikaonan-dom-pirenena raha te hiditra ao anatin'ny fanavaozana ahafahana mamolavola ny tondrozotra hitondrana ny tetezamita hidirana amin'ny Repoblika Fahadimy. Ny fikaonan-dom-pirenena dia tena ilaina ahafahantsika mitady vahaolana zany satria izao vanim-potoana andalovantsika izao dia tsy azo lazaina hoe ao anatin'ny tetezamita tanteraka satria mbola lalam-panorenana teo aloha no mitondra antsika amin'izao fotoana izao. Dikan'izay zany raha ohatra ka te hanavao isika dia ilaina ny isian'ilay fikaonan-dom-pirenena ahafahantsika mametraka charte vaovao izay hitondra antsika makany amin'izay 5e république zay. Zay structure zay nefa zany dia tsy olona tokana no anapaka azy fa ilaina ny fankahakevitra ny olona rehetra hoe hanahoana ny firafitra n'izay charte de la transition zay, manahoana ny composition n'izay charte de la transition zay. Zay zany no zavatra tokony fantatsika. Anisan'ny teraka resabe moa iny fanokafana ny fikaonan-dom-pirenena izay natao tetsy Ivatoiny ny herinandro lasa teo, indrindra fa ny fomba fiasan'ny FFKM. Tokony andray lesona isika ho nambarany Julien amin'ireny zava-nisy ireny, indrindra fa ny fanelanelana izay nataony FFKM hatramin'izay tamin'ireo krizy rehetra izay nisy teto amin'ny firenena. Zareo avy amin'ny FFKM no nitarika an'ilay izy. Tsy contre ny FFKM ny tenako, fa kosa efa hitantsika ny fitariana nataony FFKM tamin'ireo krizy nisy teto amin'ny firenena. Nefa tsy dia tena hoe mitondra antsika makaiza. Dikan'izany zany tokony maka lesona isika hoe ahoana fomba zany ahafahantsika ndia ataontsika hoe miimpliquer an'ireo fiangonana hafa ihany koa zany finoana hafa moa zany raha ny marimarina kokoa, eo ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana satria tsy voatery ny malagasy rehetrarehetra dia mino an'Andriamanitra, ao koa ireo tsy mino an'Andriamanitra. Dikan'izay zany ahoana fomba zany ahafahantsika tena hoe mampivondrona ny hery lafivalin'nosy zany mba ahafahantsika tena hoe mitsotra makany amin'izay fikatsaham-baolana zay. Manoloana ny fanasana ny filoham-pirenena teo aloha Andrajoelina tamin'iny fanokafana ny fikaonan-dom-pirenena tetsy Ivatoiny dia nilaza Julien Retoniana mpanao politika fa fomba fotsiny ihany ny fanasana fa tsy tombona velively hoe ho avy eto Madagasikara ny filoha teo aloha Andrajoelina manoloana ireo raharaha izay miandry azy. Tena hiverina tokoa ve izy zay aloha zany fantaniana mipetraka hosahiny ve ny hiverina eto manoloana an'ireo dia ataontsika hoe raharaha zay miandry azy satria hitantsika fa anisany nandray anjara tamin'ny fikatsohan'ny firenentsika amin'izao krizy lalina zao zany ny filoha teo aloha zany. Na zany zany misy ireo rafi-pitsarana mahefa zay ndia ataontsika hoe tompona andraikitsy amin'izany raha-pitsarana zany afaka manana ny heviny koa izy mahakasika an'izay lafin'izay fa raha ny amiko manokana zany dia mety sarotra ny inona hoe ny iverena ny filoha teo aloha eto an-tanindrazana ary tsy za ihany no ndia ataontsika hoe manan'izay firea-kevitra zay fa eo ihany koa ilay ray aman-dreny zay fantatsika loatra amin'ny tontolo politika na ny sehatra politika dia ny ray aman-dreny Norbert Ratsirahonana efa nanatsidika an'izany tamin'ny émission manokana izay nataony tamin'ny fahitalavitra Rahavavy. Nanambara moa Julien fa efa zava-dehibe ny fanombohana ny fikaonan-dom-pirenena izay natao tetsy Ivatoiny ny larobia lasa teo.